Tiako izany fa ny calendrier fampianarana taloha satria lava loatra ilay izy. Indrindra amin'ny classe d'examen izany raha volana latsaka fotsiny ny grande vacances. Dia amin'ny écolage koa tena mirihitra lasa lava be mihitsy eo amin'ny écolage izany. Lasa mandoa hatramin'ny volana août. Dia moa ny hitako hoe alao hiverina amin'ilay calendrier taloha ihany. Le calendrier taloha satria rehefa amin'izao rehefa lasa rina be ilay izy dia surtout zao amin'ny période fanaovana EPS dia mangatsiaka be mihitsy, surtout ohatra hoe hanao natation ilay ankizy dia mangatsiaka be mihitsy izy manao an'iny. Amin'izao zany tena mety satria amin'izao zany ilay ankizy mba tena hita hoe tena efa mianatra tsara fa ilay teo aloha ohatra tsy dia mety amin'ny ray aman-dreny satria vola lany tsy dia mianatra tsara ilay mpianatra izao izy zao tena mahafinaritra na ny toam-pianarana ary lava tsara. Tsy maninona ka alao ary mianatra ny ankiziko izay mandehandeha fotsiny mahafinaritra ilay izy amin'izao. Calendrier taloha mety satria tamin'ity taom-pianarana ity ohatra ny lava loatra le période dia reraka le ankizy reraka ny sainy dia amin'ilay mianatra dia mila maka repos lavalava.